Fa araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra avy ao amin'ny ATT na ny sampana fitanterana antanety moa dia tsy voasambany ny mpitatitra ivelan'ny faritry ny renivohitra manatanteraka amin'ny ampahany ny fitaterana olona eto an-drenivohitra ary misy koa aza ireo mpitatitra eto an-drenivohitra no miasa ivelan'ny faritry ny renivohitra indraindray. Fanadihadiana sy fanazavana azy. Mikasika ny hoe zavatra nitranga-droa moa dia marina fa nanapa-kevitra ny CTU hoe tsy hiasa fa mariako fa raha ny atotanisy eto am-pelantanako eto dia tsy latsaky ny folo ny CTU no miasa amin'izao fotoana izao. Ny mpitsambanao amin'ilay CTU zany mbola miasa amin'izao fotoana izao ary marina koa nefa ny tenenao fa ny suburbaine zany no miassuré ny ampahany be indrindra amin'ny fitaterana olona. Na zany na tsy zany nefa araka lazaiko teo hoe miasa ao anatin'ny ara-dalàna izy, zany hoe nahazo licence zany izy extension na fanitarana ny lalana eto an-drenivohitra zay ireo miasa ireo aloha, zany hoe miasa ao anaty ara-dalàna zany izy fa tsy hoe miasa manao clandestin akory fa manana licence ara-dalàna ireo olona ireo. Ary ny zava-dehibe, tena zava-dehibe indrindra dia zao hoe maninona moa ny misy mpitatitra sasany ao anatin'ny CTU mitazona ny frais telonjato, maninona ny suburbaine milaza fa hoe tsy maninona telonjato ny frais, ny antony dia tsotra fotsiny hoe za tsy teny hoe tsy matiatoko mitatitra, tsy hiditra amin'izany polémique izany fa marina fa hoe mety miena angamba ny bénéfice azo, nefa ny bénéfice azo tsy voatery hoe amin'ny alalan'ny fampakarana frais foana akory no amin'ny alalan'ny vahaolana amin'izany. Efa nisy tolo-tanana be dehibe nataon'ny fanjakana ary be dehibe ny négociation efa natao. Raha tsy resaka fotsiny efa tsy nitaton'ny teton'ivon'ny ATT ny ministère ny fitaterana tsy latsaky ny intelo nefa nandray azy, ministre ny finance indrono nandray azy, izy telo mirahalahy ministre efa niaraka nandray an'ireo tamin'ny zoma.